Fahatafaraka amintsika hatrany izay manaraka ny vaovaon-tsary ny televiziona malagasy tompoklasy tompokavy amin'ity alahady hariva ity. Raha sendra tratranay mpisakafoana indray ianao amin'izao izao dia mirary ianao azo tomana sady manasa anao ihany. Anaraka hatramin'ny farany fampahalalam-baovao maro lafa ny vaovaontsika amin'ity alahady ity rehefa farany herinandro tahaka izao dia ny vaovao ara-kolontsaina izany ireo seho ara-javakanto maro samihafa no anisany tena manamarika ny farany herinandro iresaka an'izay isika fanatanjahantena eo ihany koa no maresaka iraisam-pirenena fa mahalahady ny andro ihany koa dia makany am-piangonana ny akamaroany kristiana rehetra ka andeha izay no isatarantsika ny fiarahana amin'ity anio ity feno 5-20 taona ny toby lehibe ao Akaramalaza izay any fiangonana loterana malagasy efa nanomboka omaly hariva ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblikan'i Madagasikara mivady no tany an-toerana anatin'ny fandaram-potoana ho an'ny omaly izay dia nisy fotoana nitokanam-bavaka nataondro mpino rehetra ary tao Betsimanena Ambohitrandriamanitra tsara rivotra no nanombohan'ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika mivady ny fitsidihana nataony izany tany amin'izay toby lehibe any Akaramalaza izay araka ny vaovao nampitain'ny Andriamanjaka Séraphin Sidozité Malala ary Eric Didier solontenan'ny televiziona malagasy any an-toerana. Akaramalaza dia toerana manatantara ara-pinoana. Teto Betsimania na Ambohitrandriamanitra tsara rivotra izay toerana masina ny vavahan'ny Nilava na imama izay nandreseny ny asa ratsy ny devoly. Saika mekoka sy mivavaka eto avokoa ireo mpino kristianina rehetra rehefa fotoana ny fanokanana tahaka izao. Ary teto ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblikan'i Madagasikara ny kolonely Randrianirina Mikaely Mivady no nivavaka sy nangataka tamin'Andriamanitra mialohany na filom-panjakana azy izao. Akaramalaza zay nanomboka tamin'ny devoly maro ny zavatra tianay atao ny Akaramalaza satria mahatsiaro zay fa zanaka tianay kely any Ambohitrandriamanitra zahay satria raha taona kafoka androany nandehananay teny zahay mivady nanakavo kely alohan'ny alokanana zany hoe premier o zahay nakeny maro ny zavatra nangatanay teny fa mba te-andeha iverina indray androany le resaka aminy isaotra zay efa mivadiny ary mbola hangataka zay mbola tsy mivadiny. Manazava ny tantara momba ity toerana ity ny filoha-levitry ny komitiny Toby Andriamampianina Lala Silvestre. Ity toerana ity zany tamin'ny fotoan'andro niadiny mama tamin'ny Drago na satria nandritry ny 3 andro izy niady tamin'ny Drago na teto ka rehefa tamin'ny faha-3 andro zany rehefa nanonona ny anaran'i Jesosy mama dia resy ny devoly dia izay zany ity toerana ity dia ny kristiana rehetra izay tonga eto moa zany amin'izao fotoana izao dia mitokam-bavaka eto amin'ity toerana ity. Ny rehetrarehetra niza zany dia afaka miakatra maki amin'ity toerana ity mangataka vavaka amin'ny Jesosy ary eo koa moa zany na fitahiana dia mitonga maketo koa zany manao vavaka fisaorana sy fankasitrahana azy ny amin'izay fangatahana natao izay. Taorian'izay dia nitsidika ireo marary teto amin'ny hôpitaly loterana Akaramalaza ny filohan'ny fanavaozana mivady ka nanolotra fanomezana ho an'ireo tsy salama ary ny hay nitaraina ny tantana momba ity tobim-pahasalamana ity izay nanomezany toromarika avy hatrany amin'izay azo mahana ny olana misy sidrain'izy ireo. Mbola nitoen-drano moa zany mazava ho azy sady ivony izay fankalazana ny 5-20 taona ny toby lehibe Akaramalaza izay tao anatin'ny fotoam-bavaka ny randro mpino kristianina rehetrarehetra dia nisany niarany mivavaka tamin'izy ireo ihany koa ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika mivady ny kolonely Randrianirina Mikael nisany nanamarika izay ny fanokanana mpiandry amanjatony nandritra izay fotoana izay ary tany an-toerana ihany koa moa ny filohan'ny fanavaozana dia nanolotra fanampiana ho an'ny toby lehibe ao Akaramalaza matoby fitezam-pana azy satria mbola mitoetra amin'ny hariva teo izay fandaram-potoana izay dia eo mpanomanana ny sary ho atsipy aty amintsika arosantsika eto ny ekipa ny televiziona malagasy any an-toerana dia ho aroso amintsika eo ihany izay vandany voatonga eto am-pelantanantsika mahakasika izay fotoam-pivavahana ho an'ny androany izay fa eo amin'izay vavaon'ny finoana izay hatrany dia mankalaza ny 70 taona nijoroany ihany koa ny tilin'ny Madagasikara ka atao Moramanga no ivony izany fankalazana izany vorolanina tany an-toerana avokoa ireo
sampana roa ahitana ny sampana mavo sy ny sampana mena avy amin'ny fahatra maro manerana ny nosy. Ray-pia izao fankalazana izao moa ny ministry ny serasera sy ny kolotsaina izay nanometanana ny tamin'ny fanatotosana ny hetsika rehetra nanoana tamin'ny fanampiana ihany koa ny ministeran'ny mponina sy ireo sampandraram-panjakana maro samihafa. Xavier Tolotsoa sy Richard Juvenal no mampity izay vaovao izay avy any Moramanga. Ny taona 1937 ny orina ny tily Madagasikara izay fikambanana iray ao anatin'ny fianakaviam-ben'ny Scout naoriny General Baden-Powell. Eto Moramanga no ivon'ny fankalazana nasionaly ny 70 taona ny tily izay nanomboka ny voalohan'ny volana Aogositra ary hifarana ny 5 volana Aogositra ho avy izao. Lasa ny tsaobily lehibe no nentin'ny reto sampana roa mankalaza ny fotoan-dehibe ho an'ny tily eto Madagasikara ity. Raha ho an'ny Louvotao sampana mavo dia mitotaly 730 nisan'ny plasy ka eto Antanambao Fokotany Ampitambe no ampoim-pionan'izy ireo. Raha manodidina ny 200 kosa ny isan'ny mpiandalana sampana mena izay ao Andranokobaka Fokotany Antsiranana samy ao anatin'ny komuna Ambohibary izay mampiantrano izao hetsika izao. Nosafidian'ny komity foibe ho ray-pia ny fankalazana ny 70 taona ny tily Andriamatoa Gasikara Fenso, ministra ny serasera sy ny kolotsaina, no izy koto ny volavolaina tao anatiny ambaratonga tsampany tily ary efa nitazona andraikitra maro tao anatin'ny fikambanana ka namezana ny anarany amin'ny mahasokoto antsoina hoe vikiviky manentana. Misy sampana anankiroa dia ny sampana mavo eo amin'ny taona ka hatramin'ny 20 taona eo, ny sampana mena kosa dia 20 taona ka hatramin'ny 20 taona eo noa biazina ao anatin'izay hitaiza tanora zazalahy 70 taona ny orena ireo sampana anankiroa ireo ka nanaiky ampanetrentena lehibe ny tena koray-pia satria ny tena fidianan-dalo fitaizana tao anatin'izany fikambanan'izany ary mirearea fa raha misy ny mateo zao anay fanabeazana scotisme. Inona mampiavaka azy amin'ny fikambanana maro samihafa dia noho izy izay mamola voly tanora anankiray tonga olo-pirenena avy aminy. Misy ny fikambanana tanora maharitra indrindra manerana n'izao tontolo izao ny fikambanana scotisme. Manana anjara toerana lehibe eo amin'ny fitaizana ny scotisme na eo anivon'ny fiangonana na eo amin'ny fiarahamonina indrindra no avy ny firenena ka mahatonga ny fitondram-panjakana fanavaozana manohana ireo sampana isan-tsokajiny eo amin'ny sehitra ny fitaizana ka anisan'izany ny fitandrona ny filaminana mandritry ny hetsika. Any l'OMC zany aty amin'ny région efa nazo toromarika avy amin'ny fitondram-panjakana dia manetsika ny ratsamanga kely ity izy misy miaramila dia misy gendarme dia misy polisy fandray mivantana amin'ny filohan'ny lasy samy mpitantana ny lasy rehetra na ny aty Moramanga dia eto amin'ity toerana izay misy antsika ity ambony-bary anankiray ity fa misy ambony-bary anankiray dia arikatra dia misy an'ny Louvotao dia misy tompona andraikitra fandriampahalemana manao an'izay. Zahay zany dia tena mion mandry ivony vato amin'ny fiaramiasa amin'ny fitondram-panjakana satria fiaino ny fiaramiasa. Tonga ny aranankalaza izao fa 70 taona ny telo izao ireo fianakaviam-ben'ny scotisme eto Madagasikara miampy ny avy any ivelany. Nanome voninahitra ny hetsika ny mpitondra tsy an-toerana tariany lehibe ny distrika raha nitariky ny mpitandro filaminana kosa ny komandy ny kompaniany Gendarmeria Pirenena sy ny commissaire de police Moramanga. Omborosy Afomanga miampy fanohanana arabola no natolotry ministra ny serasera sy Ramatoavadiny ho an'ny komite ny fankalazana ny 70 taona ny tily izao. Mandra-piandro ny fanampim-baovao avy any Karamalaza ao anatin'izay vaovao lafin'ny finoana izay dia ivadika lafim-baovao hafa vetivety aloha isika satria anisany mbola mitana ny sainy rehetra ihany koa amin'izao fotoan'izao ny ady amin'ny alatr'olona izay niseho tatoato. Raha ny vaovao farana dia mety misy fifandraisany ny raharaha fahaverezan'olona sy ny fikambanana miafina araka ny voalazany teo anivony fampanoavany fitsarana ambaratonga voalohany satria nisy fisavanana atao teny Ivandry tamin'ny toerana izay voalaza fa fivorian'ny fikambanana tsy miankina ary nahitana zavatra mampy ahy maromaro tao anatin'izany. Nitondra fanazavana momba izany moa ny teo anivon'ny fitsarana izay ratsy mangaika misahana ny famitorana ao anatin'ny cellule opérationnelle misahana manokana ny raharaha fahaverezan'olona. Mahatrara Marikoto no mitatitra izay fanazavana izay teo amin'ny sarin'ny ministeran'ny fitsarana. Ny fitsarana amin'ny alalan'ny fampanoavana ambony sy ny fampanoavana dia mitarika sy manara-maso ny famitorana eo anivon'ilay cellule opérationnelle izay natsangana ary misahana manokana ny raharaha fangalarana sy ny fahaverezan'olona. Isan'ny raharaha vao nahazomboka ny fisavanana tao amin'ny loge Étoile Australe ny Ivandry izay voalaza fa toeram-pivorian'ny fikambanana miafina. Nahitana vatapaty
misy taolapaty tao anatin'ilay toerana. Nahitana ihany koa sabatra vatapaty hafa maro taratasy marobe anisan'izany taratasy zany ny boky izay manazava ny fombafomba ataon'izy ireo rehefa manao an'ilay rituel izy ireo. Nisy ihany koa ny efitra izay hita ohatran'ireny hoe any am-piangonana reny misy latabatra hôtel mihitsiny eo amin'ny toerana io zany no anaovana an'ilay rituel. Ary efa misy olona voasambotra ao anatin'izany. Anisan'ny voasambotra ao anatin'iny raharaha iny chef Cisco Antananarivo renivohitra. Ao anatin'izay fanadihadiana izay ihany koa no ahafahana mieritreritra fa misy sorona atao ao anatin'ireny fikambanana miafina ireny matoa misy ilay boky izay hitan'ny mpanao fisavana teo hoe rituel funèbre manazava ny zavatra atao rehetrarehetra. Ireo olona anankitelo efa voasambotra ireo zany zao dia efa nampidirina ponja any amin'ny fonjaben'ny Tsefa ny lehilahy ary nampidirina ponja eny amin'ny fonjalatanimora ny vehivavy mandra-piandry ny fotoam-pitsarana azy ireo. Fanadihadiana moa mbola mitohy ny hampangana azy ireo dia maromaro fanaovana acte de sorcellerie, fanaovana profanation na sépulture satria nahitana taolapatin'olona tao amin'ilay toerana, fangalana olona ihany koa ankeriny ny eritreretina koa fa mety misy ny famonoan'olona. Everina zany fa mety misy ifandraisana amin'ireny fakana olona ireny fivoriana ataon'ireny fikambanana miafina ireny. Nitondrana fanazavana ihany koa ny namonoana ilay zazavavy kely antsoina hoe Sahala izay hita faty teny Amboanjobe. Nalain'ilay vehivavy tany an-tokotany ilay ankizy kely antsoina hoe Sahala tamin'iny fotoana iny mitambadamba azy hoentina hoe andeha hividy kapa. Rehefa izay dia nentina teny Amboanjobe. Teny no novonoan'izy ireo ilay zaza no totaina tamin'ny vato ny lohany. Nitarika azy ireo hanao an'iny zavatra iny dia nanantona mpimasy izy ireo. Ilay mpimasy no milaza hoe tokony manao sorona raha te hiova ny farim-piainana, raha te tsaratsara kokoa ny farim-piainan'izy ireo. Tamin'ny fotoana iny zany nampanaoviny ilay ramatoa ny patalohany ilay zazavavy kely. Dia rehefa maty ilay zazavavy kely io dia nesorona ilay pataloha dia nariana tany anaty rano mandeha araky ny baiko izay namen'ilay mpimasy azy ireo. Zany hoe finonompoana amin'ny fieritreretana fa rehefa manao ilay sorona araka ny tenenin'ilay mpimasy dia hiova ny farim-piainan'izy ireo. Mitohy hatrany ny famotorana mahakasika ireo raharaha ireo. Izay zany mahakasika ny vaovao iny fa iverenantsika ny vaovaon'ny finoana satria efa voninao ny mahakasika ny fandaram-potoana ny amin'ny fankalazana ny fahadimy-valopolo taona ny toby lehibe Ankaramalaza. Zany ihany manakara no misy ity toby lehibe ity. Tao anatin'izay dia nisy ny fanokanana mpiandry marobe niara-niombom-bavaka tamin'ireo mpino anivon'ny fiangonana Loterana Malagasy tany toerana ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika Mivady nanolotra fanampiana ho an'ny toby ihany koa izy. Solon-tena televiziona Malagasy any toerana no mampity izay vaovao izay. Fitoam-bavaka lehibe no nanamariana amin'ny fankalazana ny jobily fahadimy amin'ny valopolo taona ny fifoazana toby lehibe Ankaramalaza. Synode Bartany manakara fiangonana Loteriana Malagasy. Niara-niombom-bavaka tamin'ny mpino kristianina avy amin'ny lafivalin'ny nosy eto amin'ny toby lehibe Ankaramalaza ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika ny Madagasikara ny kolonely Randrianirina Mikael Mivady. Ao anatin'ny firaisankina fifandeferana ary ny fifankatiavany samy malagasy no mampandroso any Madagasikara ka nanentana ny rehetra ny filoham-panjakana kolonely Randrianirina Mikael hiara-entana mba hialana amin'ny fahantrana. Masina zay alaiko mikatofaentana ny fahantrana. Zavatra anankitelo ny ao anatin'io soratra masina io. Teneniko ndelindely zay rehefa mandeha mba mikavaly amin'ny fiangonana. Ny fahamarinana, ny famindrapo, dia ny fanetretena. Zay izy ao. Dia zao teneniko amin'ny olona izay milaza fa tsy hisy ilana amin'ny fiangonana. Tsy hananavaka fiangonana amin'ny teneniko eto. Na fiangonana maiza, na fiangonana maiza, dia lazainy sasany hoe tsy hisy ilana amin'ny fiangonana io. Ny fiangonana io tsisy zavatra atao amin'ny fiangonana fa tsy mitovy fitiavany. Jereo nareo zavatra teneniny ray aman-dreny rehetra izay mitory. Rehefa mitory, manao toriteny
tory filazantsara fa ny zavatra miaratsina amin'ny teny vazaha ny finalité ny zavatra toriny dia fitiavana daholo. Raha ny fankatitsika malagasy tsy nanao an'izao ty firenena ty zay misaorako azy mirahalahy mba nanontrona ty miaraka makasary zay miresaka mitsitsika raha mba manao ohatr'izao daholo mpanao politika eto Madagasikara miaraka miresaka isan'andro milamina to Madagasikara. Nandritry ny fankalazana ny Jobily fa 5 taona ny toby lehibe Ankaramalaza, mpiandry 700 ny tokanana, Ratsaivina ny taona 7 no nahafatesany mama vola avana Germaine na Nenlava, izy no loharano ny poirany izao toby lehibe Ankaramalaza izao. Resaka vaovao ara-pahasalamana no anoizatsika ny fiarahana amin'ity alina ity notokanany tamin'ny fomba ofisialy tao Tomasina ireo foto-drafitrasa hoentina mampiroborobo ny kalitao ara-pahasalamana ho an'ny vahoaka. Izan'izany ohatra ny efitrano fangalana singa amin'ny marary sy ny efitrano fiandrasana atao amin'ny CSB2 Ankirihiry ary atao ihany koa ny trano fanaovam-bakisiny tao amin'ny CSB2 Verrerie izay fiara-miasa ny fikambanana fitefasan'ny ministera no ahafahana nanarina sy nanamboatra izany foto-drafitrasa izany izay nitokana ny ministry ny fahasalamam-bahoaka tany itoerana. Isa Abbas sy Esther Savinaso no ampity izay vaovao izay avy any Thomas. Ho fampiroboroboana ny sehatry ny fahasalamana eto anivon'ny faritra Atsinanana dia manao ezaka ny ministera ny fahasalamam-bahoaka amin'ny fanarenana ireo foto-drafitrasa. Isan'izany ity trano fanaovam-bakisiny eto amin'ny CSB2 Verrerie ity sy ny salle de prélèvement ary ny salle d'entente eto amin'ny CSB2 Ankirihiry. Isoratsika ny fitondram-panjakana izay tariny Andriamatoa filohan'ny fanavozana ny Repoblikan'i Madagasikara mametraka hatrany ny mahazava-dehibe ny fahasalamam-bahoaka ka tsy latsa-danja amin'izany isika aty amin'ny faritra Atsinanana. Koa pirofo mivaingana amin'izany ny fahavitany izao foto-drafitrasa entina analana ny fahasairanan'ny vahoaka izao. Fiara-miasan'ny ministera sy ny fikambanana fitevano na hafanana anarina ireto foto-drafitrasa ireto. Manana didy sy ny andraikitra ambony ny fikambanana amin'ny maha fikambanana azy amin'ny fiara-miasa amin'ny fitondram-panjakana. Fa indrindra fa ity fitondram-panjakana ny fanavozana ity dia hita ny ezaka amin'ny andavanandro, hita ny azakazaka ka mendrika utuana ary amafisina ny fiara-miasa. Efa andalam-pahavitana ihany koa ireo foto-drafitrasa eto anivon'ny CSB2 Tetezambaro distrikany Tomasina faharoa izay isan'ny nitondra faisana tamin'ny fandalovany Rivodoza Gezani. Nizery fotony ny fizotry ny asa ny ministry ny fahasalamam-bahoaka. Efa miroso dia miroso ny fanamboarana ny zany centre fandraisana marary eto zany. Mino sy manantena fa afaka fotoana vitsy dia vitsy, afaka manohy ny asa andavanandro ary manatsara trany ny fandraisana marary eto amin'ny centre fahasalamana manakaiky vahoaka ary sy mitanila. Io no fanambapetraky ny ministera ny fahasalamam-bahoaka amin'izao fitondrana fanavozana izao. Pety sosialy zaitra dia nikatona tanteraka ny 3 andro natokany fakulté ny EGS any Ambohitsaina ho andro mpianatra te hanaraka ny lalam-piofanana amin'ity fakulté ity fotoana izay nanomezana vahana ny fampananana asan'ny tanora ihany koa izy ity ka izay no antony natonga ny ministera ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa tonga teny an-toerana ny ministra tamin'ny fotoam-pamaranana izay 3 andro any varavarana misokatra izay nampahafantarana an'ity departemanta ity izay hozarainy preskaraka ny nandrasana sy Andriamanalina amintsika ihany koa. Atratra ny tanjona dia ny fampafantarana ireo fianarana afaka atao ao amin'ny fakulté ny EGS ho an'ireo mpianatra nanala baccalauréat teo. Nampiona ireo orinasa miankina sy tsy miankina tamin'ireo mpianatra ihany koa ity varavarana misokatra ity ary sehatra nanomezana vahana ny fandrarana. Nanatrika ny fotoam-pamaranana ny tsy hetsika ny tanterahany fakulté ny EGS ity amin'ny ministra vitsivitsy ao anatin'ny gouvernementa anisan'izany ny ministra ny fampianarana teknika
mekanika sy ny fanofanana arakasa ny docteur Andriamampandry Todsoa Manampy niaraka tamin'ny ministra ny Toekarena sy ny Tedboula izay samy mpampianatra eo anivony ity départementa ity. Ny fiaraha-miasa moa zany dia misy raha teo satria Andriamantoa ministra raha teo moa sady mpampianatra ato amin'ny faculté EGS ny voaka avy ato vita fianarana tato mampianatra ato dia misy zany fiaraha-miasa akaiky na amin'izay resaka atao hoe fampanana asa zay sy ny atao hoe ny fampizarana vaovao ny tanjona dia eo foana zany hoe ho an'ny tanora ho an'ny mpianatra tombotsoan'zareo. Le tanjona aloha zany tsy hoe andray mpianatra be da be fa iny moa voafetra foana any arakaraky ny zavatra misy eo ny infrastructure firy ny ohatra hoe ny L1 lakatra L2 le tanjona zany tsy hoe andray mpianatra be da be akory fa hoe amen'zareo ny tsara ho fatany afaha misafidy tsara mba tsy hoe diso safidy moa zany fa mba hoe mba misy zavatra afaha mieritreritra izay zany hoe matsiaro tena zany zay manana didiny faculté EGS manao an'izay dia teo ihany koa ohatra hoe teo zao ohatra satria moa zay miaraka ato any faculté de droit science politique dia mitondra ny vaovao an'izay ho an'ny aty Ankatso manokana moa amin'ny 3 sy 7 septembre ny salon de l'étudiant dia amin'izay zany misy ny atao hoe rehefa tena mivoaka amin'ny baccalauréat amin'izay. Natolotra teto ihany koa ny loka ho an'ireo mpandresy tamin'ny lalao basket 3x3 nantsonina manokana hanafana ity lanonam-pamaranana ity mo ny tarika zay. Akoatra izay resaka fianarana izay dia dingana voalohany amin'ny fahintan'ny tanora asa ihany koa ny fananana soram-piankonana ka mbola maro anefa ireo tsy manana izany ka izay indrindra no antony nanohanany OIF na ny Organisation Internationale de la Francophonie ireo tanora ao anatin'ilay tetikasa soram-piankonana sy fampananana asa ny tanora tetikasa filamatra izy ity izay ifandrombona ny fikambanana Andro Masim-Pokon'olona comité de vigilance atao amin'ny boriboritany fahaefatra Antananarivo renivohitra nanaovana ny fanentanana amin'izay fananana soram-piankonana izay fa indrindra ny fiofanana izay nomenan'ny tanora ka ny vehivavy no maro anisa tao anatin'izay ny tanjona dia nanan'izy ireo asa ara-dalàna natsarana ny veloteny avy ny anarikotara sosy Fanira Andriamanana no mitatitra izay vaovao izay. Manodidina ny efatretsy ny mponina eto amin'ny boriboritany fahaefatra Antananarivo renivohitra maro amin'ireo no mbola tsy manana soram-piankonana antony maro no mahatonga an'izany. Ny olona eto dia somary matahotra miditra birao ary betsaka koa le pampiteraka any elakelan-trano any dia rehefa anoratra n'le zanany manana kopia dia sarosarotra ho azy ireo. Fepetra iray miantoka amin'ny fananana asa ara-dalàna ny soram-piankonana. Izany indrindra no nahatonga ny fanohanan'ny OIF na ny Organisation Internationale de la Francophonie sy ny fikambanana Andro Masim-Pokon'olona comité de vigilance ao anatin'ny tetikasa soram-piankonana sy fampananana asan'ny tanora. Tetikasa izay projet pilote napetraka amin'ny boriboritany-mpanjakana maro eto Antananarivo renivohitra ato anatin'ny faritra Analamanga. Tanjon'ny tetikasa ny fanampiana ireo tanora amin'ny fampananana asa sy ny fanampiana amin'ny velontenan'izy ireo fa indrindra ny fidirana amin'ny sehatra sara-dalàna. Io tetikasa io dia nametraka ny soram-piankonana ho fitaovana iray lehibe fanatsarana fampananana asa ny tanora. Anjaran'ny arrondissement fahaefatra ny fanentanana androany fijerenan'ireo olona tsy manana kopia sy ny fietreretana ny fampiofanana ho an'ny zareo ahafahana mandrefo hoe inona ny fiantraikan'izay fananana an'ilay soram-piankonana izany eo amin'ny fiainany. Ny toyany dia mazava ho azy navinanao fanentanana tsika ohatran'izao hatrehany Andriamatoa délégué izao mitovy amin'izay koa ny tany amin'ny boriboritany hafa dia mitsirika hoe inona ny fifanatian'ilay olona tao dia omezika fampifanana izy amezika fampitaovana izy dia arahantsika maso inona fiantraikany. Ohatr'izay koa ny eto amin'ny fahaefatra izy ilay tsy nanana kopia dia amezika kopia izy dia amezika fampifanana izy izay ilay hoe ny soram-piankonana fitaovana anankiray hoentina manosika ho amin'ny fampananana asa satria mijanona amin'ny secteur informel foana ilay olona. Dia rehefa manana kopia izy dia afaka misitraka, afaka manao contrat izy, afaka misitraka famatsim-boly izy, afaka manao contrat amin'ireo fournisseur isan-karazany izy. Izany hoe misy fivoarana lehibe zany noho ny fananany an'izay état civil na ny ao anatin'izay ny kopia sy ny karapanondro mazava ho azy. Fokontany efatra dia angarangarana Anosy be andrefana faharoa, Anosy ato andrefana faharoa ary volany ray no ametrana ny projet pilote ho an'ny boriboritany fahaefatra eto Antananarivo renivohitra. Mbola ao anatin'izay fanomezana asa ho an'ny tanora izay hatrany tany amin'ny distrika ny Vohipeny dia nisy tanora lahy sy vavy maro ihany koa no mena fiofanana arakasa
tamina sehatra maromaro no nampiofanina azy ireo ity hetsika ity moa izay fanohanana avy amin'ny solombavambahoaka manoloana ny fitarainandreo tanora amin'izay tsy fananana asa izay araka ny fampitambavoan'ny Larion Zafitrota sy Thierry Randrianasolo. Hatrany ny isan'ireo tanora lahy sy vavy manaraka ny fiofanana arakasa izay karakaray ny association Tambanivolo sy ny ministera ny fampianarana teknika aty amin'ny distrika ny Vohipeny. Commune enina indray no nisitraka izany taty an-toerana ka ny mekanika auto sy ny fanodinana voankazo no fiofanana nomena ireo anakavemindreny sy analay amindray. Ny akamaroan'ireo nahazo fiofanana dia naneho fahavononana fa hampiatra izany amin'ny velotena andavanandro sy sarotra ny mamorona asa fa ny entina manomboka izany no sakana hatrizay. Mahita zany aho zany tena velomako tegna zany zany satria raha iaho mahita moton'olo simba zany da afaka amboariko io zany. Izahay tanora dia tena anisany mahazo tombosoa bebe kokoa amin'ny fagnodinana ny kôkô ho lasa ily kôkô satria hatramin'izay da sy lalanay hoe kaiky izy ity kôkô ity laha vadika ily kôkô dia tena azahoana vola be tokoa. Niavaka ny tao amin'ny commune ambanivohitra Vohindava noho izy manana volo kôkô betsaka indrindra hany ka maro ireo te ahay ny fanodinana izany ho lasa menaka. Ny tombony dia raha mianatra le formation reo fikamanina reo dia ampiarindreo izy rehefa fio. Afandro mampiatra anazy zany dia mampiditra ny vola agnaty isa-tokantrano. Ny commune rehetra efa nandalovany ireo mpampiofana dia nankasitraka ny solombavambahoaka voafidy taty an-toerana avokoa amin'ny fanohanana ireo anakavemindreny sy ny tanora lahy liana amin'ity tolotra ity ary maniry izy ireo ny hanoizana izany hatrany. Maranantsika ny pejy sosialy ny maresaka ny Brickaville any araka ny fampitambavoan'ny Emile Jocelyn dia mbola mitoy ny fanampiana ireo marefo taoriny ilay rivodozakizany. Anatin'izany ohatra ny ponina tao amin'ny commune Andovoranto any amin'izay distrika ny Brickaville izay notoloran'ny solombavambahoaka Ravelona sy Barthelemy fanampiana izy ireo. Tao anatin'izay ihany koa no nanomezana fitaovana avy amin'ny SIAD izay anjaran'ity commune Andovoranto ity. Natolotra ampahibe maso teto anoloha ny vahoaka ny commune Andovoranto Brickaville ireto fitaovana avy amin'ny SIAD toy ny fanitrenim-polo, jiro mandeha merin'ny masoandro misy 500 ary vilany be misy 2 koa ny commune. Nomeny ny fitona mpanjakana fanomezana manokana ihany koa ireto olona marefo taoriny fandalovany ireo rivodoza gezany. Fanomezana toy ny couteau réponse sy bodofotsy 720 avy, kojakoja an-dakozia toy ny vilany, sio, sotro be ary zinga 720 avy. Torsa sy fitaovam-pidiovana misy 720 avy miaraka amin'ny kilalaon-jaza 20 sy 200. Ankoatra ireo dia vary 4 kitapo ihany koa no nozaraina tamin'ireo be antitra teto amin'ny renivohitra ny commune Andovoranto. Io aloha ny tonga fa mbola mahafatoky ny fitondram-panjakana mbola ho avy ny magnaraka. Aketo ihany koa dia nanolotra ny fanomezana avy amin'ny atao hoe tetikasa SIAD tolona 80 jiro 500 anao mandamina ananjy ary vilany vy biroy apetraka amin'ny commune satria raha mindrana ny atao hoe fokon'olona misy ny atao hoe atsarana atao agnatin'ny commune Andovoranto dia oko anao tsy amidy varangarana. Sambany tamin'ny tantaran'ny Brickaville no nisy fizarana kodorisa an-tokantrano tahaka izao satria mitotaly 470 ireto kodoro sy vilany ary bodofotsy nozaraina amin'ny commune 700. Misaotra nagnomeny tongotrako. Ay. Da misy lavitra agnana ndriho lavany toerana. Ay aro. Lava pile mandraky zegny ko misy vofaty. Yo. Alze. Ay. Managna mpikarakara mari. Ay aro. De mankasitraka mankateligna ndio aro. Oh. Ulava bella ndio. Enga le de itona mandraky zegny amin'ny asa ndio. Ny fanindran-dalana tamin'izao dia nosaloran'ny lefitry ny leben'ny district amin'ny Brickaville Henri Fidèle Benoît Samboady ny lefitra amin'ny ben'ny tanàna misy 2 miasa ato amin'ny commune any Andovoranto dia Andriamatoa Sid Arson Franciscain sy Lahady Florent Robert. Ny commune Andovoranto raha teo no nampiatrany ny fioviriana fanao isam-bolana ho an'ny district amin'ny Brickaville. Izay ny vaovao ara-tsosialy fa manomboka eto isika dia hianoka tanteraka ao anatin'ireo vaovao ara-kolontsaina sy zavakanto anisany manamarika ny faran'ny herinandro tahaka izao.
androany teny amin'ny CCI Vato dia nisy ny grand spectacle voyage dans le temps izy ity izay hetsika ankalazainy sekoly fampianarana diara Madagasikara ny fankalazana ny 520 taona ny joroany sady nanamarika ihany koa ny 30 taona ny akarany mpamorona azy antsehatra dia tsy iza izany fa Rijamanitra Randrianarsoa no tsy ahevina nandritra ity fampisehoana ity ny lalana no diavina tao anatin'izay amma voyage dans le temps azy mazava ho azy fa ny bahatoerana nandritra ny hetsika ny fampisehoana ny karazana dia ny danse de salon ny danse sportive ka ihany koa anatin'izay miaraka amin'ny Rivanarvonarivo sy Fanirandriamanana isika. Ny fandimina antsehatra teto amin'ny CCI Vato ireo karazana dia maro toy ny rock and roll, ny cha-cha, ny salsa, ny bachata, ny kizomba, ireo karazana danse de salon sy danse sportive izay nahafantarana ny dia Madagasikara tao anatin'izay 20 taona izay ary anisany noentin'ny Rijamanitra Randrianarsoa antsehatra tao anatin'ny 30 taona. Ankoatra izay, nisy ihany koa ny fampisehoana ny dia nentim-paharazana malagasy toy ny tsapiky sy ny mangalipa izay naverina amin'ny endrika moderna mba hampiroboroboana ny kolontsaina malagasy. Araka ny nambaran'ny Rijamanitra Randrianarsoa, tanjona ny ampiseho fa afaka misandratra eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny dia sy ny kolontsaina malagasy. Danse voizinay raha ho ny tenako manokana dia ny danse de salon sy ny danse sportive. Dia izy io zany dia dia efa nisy nentina avy any ampitan-dranomasina izay efa mipetraka ary bien structuré kanefa koa tsika afaka mamorona ihany koa dia mihaja na danse de salon malagasy ihany koa izay efa miditra any anatin'izay sehatra izay ny école de danse diara. Ny Androany dia efa nahitana danse traditionnelle malagasy toy ny tsapiky izay andizana merengue miaraka aminy, ny mangaliba izay andizana ihany koa jive miaraka aminy. Tianay izany manambatra andreo kolontsaina anankiroa. Tafiditra ao anatin'ny kolontsaina manabe sy mitaiza tanora maro ny dia raha eto Madagasikara. Antony mahatonga ny fitondram-panjakana manohana ny hetsika toy izao. Izay eo anivon'ny faritra Analamanga manokana dia mampanantena fa vonona ny ifanoana arak'izay azo atao mba hahafahanao manatanteraka an'izay mety tetika asa eritreretinao ho tsangam-batony zany 30 taona niakarana antsehatra izany. Nampitondraina ny lohateny hoe voyage dans le temps ity fampisehoana ity nentina ampatsiahivina ireo lalana nandalovana nandritra izay 20 taona sy 30 taona izay. Nampiavaka ty hetsika ty ihany koa ny fandraisana anjara ireo mpandihy avy amin'ny faritra samihafa eto Madagasikara, ireo mpikambana sy mpianatra talosy ankehitriny ao amin'ny diary Madagasikara ary ireo ankizy ao amin'ny fandaharana Rising Stars izay mampifandray ny dia, ny hira, ny teatra ary ny modeline. Izany rehetra izany dia ho fanehoana firaisan-kina eo amin'ireo mpandihy malagasy. Fa fomba iray ampitana hafatra izay dia izay ankoatra ny mahafitrezam-batana sy fialamboly azy mampirahina ihany koa taranjo io tahaka nisy telo mirahalaza mandrafitra ny tarika iray fototra izao dia samy manana ny manavanana azy izy ireo amin'ny sehatra ny dia saingy mahavita koreografia mampitambatra karazana dia maromaro anatina seho iray izy ireo. Ny asa momba ny fambolem-bary indray izao no nodiziny izy ireo teny amin'ny parvia amin'ny lapan'ny tanàna Antananarivo omaly ho aseho any Nalisolandriamasinoro amintsika. Ty mihitsy zany no mitondra ny lohateny hoe mifoazy dia ny akamaroan'ny tanora sy ny olona ety faritra Afrika sy indrindra eto Madagasikara somary midorororo anaty revy sy zavatra mahavariana maro samihafa dia ny raisiny manokana iny hoe mifoazy iny zany ohatran'ny hoe mba manaitra ny olona hanangana asa hiverina asa amin'ny rehefa atao hoe asa fa tsy variana fotsiny amin'ny resaka ty ary zato ampanjina.
Madagasikara ny resana dia fambolem-bary no hitanay mety kokoa amin'ilay tema. Normalement une pièce eo amin'ny 20 minutes eo fanafoezina le izy zany dia noforononay teo amin'ny ray volana teo. Mila mikaroka dia mila manoratra ohatran'ireny hoe anoratra thèse reny mihitsy zany. Ahoana ny fietim-boany dia ahoana ny hotoatiny sy ny fiefarany, mila manao fikarohana maro samihafa. Dia izay moa efa lehibe tao amin'ny tarikaran'i Ernest ihany. Dia ato koa ahitana ny José ao amin'ny compagnie Mamay manao cirque. Anana occasion zay nianarana tany amina compagnie maro samihafa, ny danse contemporaine, danse de création, ny danse urbaine sy ny sisa. Dia fusionnenay zany le trakefanana tsirairay avy ahafahanay manao an'ilay saingan'izay. Be le izy satria miezaky no mianatra daholo ny tsirairay avy satria zavatra samihafa mihitsy no atambatra amin'ile izy. Dia misy manano sarotra kely ihany le izy amin'ny voaloha, fa rehefa kotranana tsara dia mety eny ihany. Mahavariana tokoa seho tafiditra anatin'ny festival Tablatsaka andiany voalohany narahantsika teo iny festival momba ny diny Tablatsaka izay naharitra herinandro teo teto Antananarivo nanaterahana azy ka ankoatra ny fampisehoana kalamanjana sy tanaty-efitrano dia nisy ihany koa fampiofanana isan-tsokajiny teo ny famelabelan-kevitra izay nentin'ny vahiny avy atsy amin'ny Nosy La Réunion sy Guadeloupe no faranana omaly tetsy amin'ny parvia Analakely moa izany festival izany. Ozaraina Lisorandriamatinora amintsika hatrany. Nianga tamin'ny Adabo, voninkazo-ny aviavy ny anaran'ny festival satria raha ara-tantara dia ny lambo rehefa mahita aviavy dia te hihinana an'ilay voanina voankazo iny dia domy le izy dia miraraka. Dia izay zany le Tablatsaka, izay no entinay natao hoe festival Tablatsaka satria andihizana le feon'iny zavatra milatsaka iny. Valo andro ny festival, maro ny zavatra hita tao anatin'izay, seho fampianarana sy adihevitra momba ny dia, ankoatry ny battle na fifaninanana. Izy teratany vahiny ny mpampiofana, nambarany Dominique Marceau fa mitondra fifaliana ho azy ny nahafahany nizarany fahalalany tamin'ny mpandihy malagasy. Hetsika mampifandray ny mpandihy malagasy sy ny réunionnais izy ity, hoy koa sy Loïc Perry. On va dire de Madagascar et aussi de la Réunion, on a fait une connexion. Anisan'ireo nanatrika ny masterclass tamin'ny festival Tablatsaka idiary. Ny fomba nitondra ny zareo an'ilay masterclass hita hoe manamaha izazy nanao azy dia tsara le izy, tena tsara le izy. Pinina tamin'izay traika efa nizaraina izay ny tena hitanao hoe mila ho ampianao amin'ny sehatra ny dia. Raha ho ana manokana ny fomba hitondrana cours de danse aloha voalohany indrindra hita hoe tena complet be ny échauffement-ny tsapa ao anatin'ilay cours hoe mifindra zay le énergie zay hoe faly be izy dia to dia votoana miaraka amin'izay daholo ny olona rehetrarehetra. Fampisehoana ankalamanjana tetỳ Analakely no nentina namarina ny andiany voalohany tamin'ny festival Tablatsaka, ankoatry ny karnaval nataon'ny mpandihy sy ny sekoly mampianatra dihy. Izay ny teto andrenivohitra Madagasikara fa hoentina amintsika ihany koa ny tany amin'ny faritra nisan'ny naresaka ny fampiatranona ny festivaly Omby Labetsifa natao nandritry ny 7 andro atao mpitady tanàna ny Betroka tao ny akon'izay ampitainy Théophile Norbert.
Lobatay ny ekipany Bekily Androy ny ombla betsif iray lehibe rehefa avy nandresy ny ekipa teto Betroka mpampiatrano ny etsika tamin'ny isy iray ny Tsinisy ateo amin'ny sokajy lehilahy. Raha ny ekipa vehivavy hafa zazy io no nibata ny laharana voalohany ateo amin'ny sokajy vehivavy. Ny teo amin'ny taranja basket kosa dia ny ekipa mpampiatrano no nahazo ny amboara ombra ihany koa rehefa avy nandresy ny ekipa avy any Ambovimbe Androy. Moto iray vaovao no azo ny tovolahy iray avy any amin'ny commune ambanivohitra Ambatomivary nandritry ny hazakazaka en bicyclette 5 km. Akoatrin'ireo dia nahazo loka avokoa ireo tanora rehetra nandray anjara tamin'ity fifanana ombla betsif andiany faharoa ity ary hisy sy hatao amin'ny taona ho avy ny andiany ny fahatelo manaraka. Hiova endrika tanteraka izany hanaraka ny filana ifotony. Efa natanana misy ny fandresena satria tamin'ny match tany ampola zay dia resy Betsoka 1-0 dia nanana moral hanao revanche. Tsisy compensation nahafapo anay akoatsy atia Betsoka. Tena mahafapo indray fandresana honorable anay. Tsy mora hoy ny solombavam-bahoaka ny fikarakarana festival toy izao. Hetsika izay mitaky fanomanana lavitrezaka tokoa tafiditra ao anatin'izany ny fampiatranony, ny fiantofana ny sakafo ny mpizaika rehetra mandritry ny fivahiniana ny teto Betroka sy ireo filana fototra ny ilaina. Akoatrin'izay ny tena goavana dia ny fanomanana ny loka. Hatao lesona lehibe ho fanomanana ny festival Ibar hatao atsain'ny distrikta ny Hosy ny volana Oktobra izao ny fanehona Fraisakina taty Betroka nandritra ity festival ombla betsifa ity hoy ny solombavam-bahoaka avy any amin'ny distrikta ny Vohibe. Ny zavatra hita aloha dia naresaka ny ombla besifa ary avy eto aby magnety ny olo zaza madinika hatrany amin'ny olon-dehibe ny apela ny lela distrikta 12 amin'ny territoire antsoina hoe Ibara dia ny fanantona hiaraka hanao festival goavana be amin'ny Oktobra. Ibara festival atao io izy io satria io moa zany efa fantatra kapitaly ny faritra Bara. Vita ny ombla betsif ho an'ny faritra Ampovoany hampiatrano ny hatao any amin'ny tapan'ny atsimo Isoanala tanan-dehibe faharoa aty amin'ny distrikta ny Betroka. Raha ny commune ambanivohitra Jangany kosa no hampiatrano ny famaranana tanteraka ity festival ara-panatanjahantena sy kolontsaina ombla betsifa ity any amin'ny tapan'ny avaratra. Hifarana ny vola Akoatr'izay vaovao kolontsaina izay dia manana vaovao mahakasika ny taranja fanamorina fiarakodia ihany koa isika hiditra amin'ny andiany faha 9 ny Rally de Boeny izay hanomboka ny faha 13 volana aogositra izao. Fifananana izay atao any Mahajanga renivohitra izy ity ary tafiditra amin'ny fiodinana fahatelo na ny 3e manche ny fiadiana ny tompon-daka ny Madagasikara 9 ny Rally. Hiavaka ny fifananana amin'ity taona ity izay karakarain'ny Team Kojanga na dia hitovitovy amin'ny lalana amin'ny andiany farany ihany aza no atao. Épreuve spéciale eo amin'ny 13 eo no atao ary ho faranana amin'ny showcase izany izay atao taptanana ny Mahajanga araka ny fampahafantarana hoentin'ny avitry ny aina rakotoarso amin'ny sany fanirandriamanana. Dingana na etape telo izay ahitana épreuve spéciale 13 no atao ao anatin'ny 3 andro anaovana ny Rally du Boeny andiany fa 20 any Mahajanga. 2 kilometatra ny fitambaran'ny lalana, 7 kilometatra amin'io no liaison na lalana mampitoy ny épreuve spéciale. Ao anatin'ireo épreuve spéciale 13 atao dia ny fiodinana ny tapo-tanàna ny Mahajanga no anokafana ny fifaninanana hiadivan'ireo mpanamory ny fehim-potoana voalohany. Raha eo atapo-tanàna Majangatrany no amaranana ny fifaninanana ny sabotsy 12 aogositra saingy efa tsy adivana fehim-potoana intsony na ilay antsoina hoe showcase. Spécial aloha zany efa somary mahazatra ny pilote ihany aloha misy tsy dia misy vaovao aloha tamin'ity fa natao maromaro fotsiny le izy. Anaky 13 nisan'ny épreuve spéciale mirefy 122 km dia coefficient 1,5 ilay izy satria tsy nany province nanaovana anazy. Dia misy ny épreuve de nuit ohatra ny isaky ny any Mahajanga zany misy épreuve spéciale de nuit anankiray dia misy ataontsika hoe hors d'œuvre zany misy spécial en ville zany to dia tsy super spécial fa tena spécial mihitsy en ville zay ny fitomboan'ny rally dia ny mamarana anazy koa
spécial koa en ville fa tsy mikotsitrony anatin'le rally le izy fa ataontsika hoe showcase le izy zany mampiseho ny fahaizany ny mpilalao rehetra. Ny ampiavaka anazy aloha zany le en ville zany somary lavalava kely le tracé en ville. Ny sécurité aloha iny moa zany tena ifantohana indrindrandrindra satria iny moa zany ny politikan'ny fédération zany re tena hoe sécurité ny tena zava-dehibe indrindra amin'ny resaka organisation. Iny zany ny zavatra tena nataonay tena hoe sérieux tsara zany ny anaovana anazy amin'ity ny fanamboarana lalana aloha zany 60% tsika amin'ny teny zao zany efa vita, mbola misy 2 semaines tsika nefa tsika amin'ny teny zao fa 60% efa vita ny lalana. Hatreto aloha zany aloha enina zany aloha no mandray anjarany anay ao anatin'ny catégorie de roues motrices ao anatin'ny propulsion traction zay zany aloha tena be da be misy tokony isy 4 roues fa mbola 8 heures manao le 4 roues motrices nay. Mpifaninana manodidina ny 3 no andrasana amin'ity rally du Boeny andihany fa 2020 ity fifananana izay fiodinana na manche fahatelo amin'ny fiadinan'ny tompon-dakana Madagasikara 420. Izay no maresaka tatoerana fa maraparana ny vaovao isika amin'ireo maresaka manivelany mivoatra ny vaovao mahakasika ireo mpifindra nanao andihany tao Ceuta faritany Espaniola ny Afrika Avaratra ny saika efa niverina ny Maroka avokoa ny ankamaroany ireo mpifindra monina tsy ara-dalàna ireo raha nambarany gouvernemanta Espaniola omaly. Ary amin'izao fotoana izao dia mikasa metraka sakana mitsingevana mirefatra any amin'ny 10 metatra amin'ny ranomasina Mediterranéenne manam-pahefana Espaniola izay rehetr'izay miaraka amin'ny antony natonga ny forongitra ity mpifindra monina tsy ara-dalàna tampoka tao Ceuta ity ho fitian'ny Prisca Rakotonandrasana ato anatin'ny vaovao malaza eo amin'ny sehatra iray isam-pirenena. Verina tsikelikely amin'ny laoniny ny toedrara ao Ceuta faritany Espaniola any amorontsiraka Afrika Avaratra taoriana ny fidiran'ireo mpifindra monina analiny tany an-toerana andro vitsilasa izay araky ny nambarany gouvernemanta Espaniola dia saika niverina ny Maroka avokoa ny ankamaroan'ireo olona niditra tsy ara-dalàna tao Ceuta. Raha ny taremarika ofisialy dia olona mandidina ny enina no niampita ny sistany Maroka ho any Espagne. Ny ankamaroan'izy ireo dia tanora Marokana ary nisy ihany koa ireo mpifindra monina avy amin'ny firenena Afrikana atsimon'ny Sahara. Araky ny fanazavana ireo mpifindra monina ny fitadiavana asa, ny fanantenana ahazo fiainana tsaratsara kokoa any Eropa, ny antony lehibe nanosika azy ireo andaony tany. Mbola maro ihany koa no milaza fa maniry ny ona amin'ny havany monina any Espagne na any amin'ny firenena Eropeana hafa. Akoatr'izay voalaza fa nisy tsaony paritaka tamin'ny tambazotra tserasera sy tamin'ireo tambazotra mpanondran'olona. Nilaza fa mora kokoa ny miditra any Espagne amin'izao fotoana izao, izay no nahatonga ny olona maro nindrohatra ny ampita ny sistany tao anatina fotoana fohy. Tsy nandeha mora nefa izany fikasana izany araky ny tatitra navoaka ny manam-pahefana Espaniola. Olona 17 farafahakeliny namony ainy nandritra ny fiezahana hiditra tao Ceuta ka ny ankamaroany dia maty an-drano. Mbola maro koa ireo naratra sy voasakana teny amin'ny sistany. Niteraka aia sy ady hevitra teo amin'ireo firenena mpikambana ao anatin'ny vondrona Eropeana ity fidirana fahobe tao Ceuta Espagne ity. Ivory ny ministry ny ady-tany eo amin'ny vondrona Eropeana mba handinihana ny fepetra iraisana hiatrehan'ny olona ny fifindra-monina tsy ara-dalàna anamafisana ny fierovana ny sistany ary edina amin'ny tambazotra mpanondran'olona. Etsegilany nanambarany gouvernemanta Espaniola fa efa miverina amin'ny fiainana andavanandro ny mponina ao Ceuta, misokatra ny fivarotana, miverina miasa ny sapan-draharaha samihafa ary efa eo ampametrahana ny sakana mitsingevana mirefatra any amin'ny 500 metatra ao amin'ny ranomasina Mediterranéenne manam-pahefana Espaniola mba hisorohana ireo mpifindra monina tsy ara-dalàna tsy hiampita an-dranomasina amin'ny alalan'ny filomanosana ka hiditra an-jokosoko ao Ceuta. Mampatsiahy ity tranga ity fa mbola nisan'ny fanamby lehibe atrehan'ny Eropa ny fifindra monina tsy ara-dalàna ka mitaky fiaraha-miasa kaiky amin'ireo firenena niaviany ny mpifindra monina sy ireo firenena andraisana azy mba ahitana vahaolana maharitra sy erovana ny ain'olombelona. Dia izay ihany koa toko lasy vavy no manakatona tanteraka ny vaovaontsika angasitrahana feno isika tsirairay avy tany tokantrano tany nanaraka izany hatramin'ny farany mandra-peona amin'ny manaraka indray toko lasy toko avy.